Araky amin'ny telopolo ao anatin'izao 20 andro fiaraha-mivavaka izao isika amin'ity anio ity. Mankasitraka anao hatrany izahay miaraka aminay ao anatin'izao fandarana izao. Mialohan'ny hidirantsika indray amin'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra ao amin'ity anio ity dia andeha isika hiaraka hivavaka. Jehovah tomponay masina sy tsara ny an-danitra misaotra anao izahay anao ny famindraponao, misaotra anao ny fitiavanao lehibe. Tonga eto indray izahay hianatra ny teninao amin'izao fotoana izao, manatra ny fotoana izay atao ary aro-tsay aminay tsirairay avy ny fanainao masina, hanome anay ny fahazavantsaina hatakaranay ny hafatra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny dingan'ny fahamasinana izay indray zany ny lohahevitra izay hoentina amin'izao fotoana izao. Izao no ambaran'ny Filipianina 4:17. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo amin'ny Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra. Korintianina 2:1-20. Fa izay mampitoetra anay mba aminareo amin'ny Kristy sady nanositra antsika dia Andriamanitra. Korintianina 2:1-20. Dia manampy an'izay ny Filipianina 2:17. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hatanteraka ny sitrapony. Filipianina 2:17. Manatanteraka asa mitohy ao amin'ny fo sy ny saina ny mpahary izao rehetra izao. Miroso ho amin'ny dingan'ny fanamasinana izany ireo rehetra izay manolotra ny tenany amin'ny fahafenony any Kristy. Manaiky tompo sy mpamonjy ny tenany manokana izy ireo. Izay nanisy tompo-kasihantsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ao am-pontsika. Izay no mbaran'ny Korintianina 2:1-20. Izay nanisy tompo-kasihantsika koa ka nanome ny fanahy ho santatra ao am-pontsika. Korintianina 2:1-20. Amin'ny alalan'ny fanahy masina no anatanterahana izany, izay mametraka antsika ao amin'ny Kristy, mitahiry antsika ao amin'ny Kristy ary manomboka kasihantsika avy eo. Ary aminareo dia ilay ositra noraisinareo taminy no mitoetra aminareo, dia ilay ositra noraisinareo taminy ka tsy mila ampianarin'olona ianareo. Fa satria ny ositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarana ianareo. Jaona 1:2-7. Mitarika fanapahan-kevitra hiala amin'ny zavatra rehetra, manakana ny fahamasinana tsy tanteraka izany. Mipetraka ary ny fanontaniana. Inona ireo karazana sarimihetsika jerena? Inona ireo karazana hira hinoana? Mampitoetra ao amin'ny Kristy ve ireny? Kianja ilalaovan'ny devoly tanteraka mantsy ireo izay ampiainana ny olombelona rehetra ny tontolo ara-petsepo fotsiny. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa eto ny vavahady ary telo ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Mateo 7:13-14. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana, ka maro ny miditra any. Fa eto ny vavahady ary telo ny lalana izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy no mahita azy. Mateo 7:13-14. Andeha eritreritra ianao na isaintsaina an'izay taridalana novakiana teo izay, ary ao anatin'ity feokira ity no hatanteranao izany. Ka rehefa avy eo
dia amin'ny alalan'ny famalinao ny fanontaniana no anaovanao fisaintsainana hamantaranao ny tokony ho atao. Andeha hiditra amin'ny fanontaniana izay mampisaintsaina ary isika. Inona no atao hoe dingan'ny fahamasinana? Inona no atao hoe dingan'ny fahamasinana? Ny fanontaniana manaraka, ahoana no ifehezana ireo zavatra tsy ahafahana miroso amin'ny dingan'ny fahamasinana? Ahoana no ifehezana ireo zavatra tsy ahafahana miroso amin'ny dingan'ny fahamasinana? Rehefa saintsainao zany ary rehefa eritreretinao miainga avy amin'ny taridalana izay nivakiana teo, dia afaka handray fanapahan-kevitra ianao ka malina ny fanontaniana inona no tokony atao. Avy amin'ny alalan'ny fahazavan-tsaina omeny fanahy masina no handraisanao fanapahan-kevitra ary idiranao ho amin'ny fanapahan-kevitra ny hoe inona no tokony atao zany manoloana ny toe-javatra izay atrehanao ankehitriny. Andeha hanasanao ary hanondrika anyloanao fa hivavaka isika. Isaoranay ianao ry raina ny lanitra sy ny tany, tompony tompo mpatanga ny mpanjaka mahefan-javatra rehetra, noho ny fahasoavana izay mbola omena ka mbola tarihinao indray ny fisainanay hisaintsaina ny teny fikasana izay omenao ny amin'ny tokony anaovanay ny dingana ho amin'ny fahamasinana, ka ome hoe ry izahay afaka handray fanapahan-kevitra anajanona ireo rehetra izay sary mihetsika izay tsy tsara, ireo karazana gadokira izay tsy mety, ka hanimba n'ilay tempon'ny fanamasina izay efa nomenao anay. Tononona sy angatahana amin'ny anaranao Jesosy Kristy nivavaka. Amen.